Ry ava-malala ao amin'ny tompo. Ao koa isika hiara hitsangana hidera sy hankalaza n'Andriamanitra ray Jesosy Kristia tompontsika. Ho aminareo mandrakariva ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Alatsinainy fa 20 avrily 2024 andro faharoa amin'ny fankalazana ny an-dranomasina ity. Ny fotoana izao hariva izao dia ifandrombonan'ny SLK Sekolelady sampana tanora kristianina zokony dia manao hoe ny vato izay no lavin'ny mpanao trano dia izy no efa tonga fehizoro. Eto koa dia faly isika mandray ny mpitandrina Razafin-Dramiarana Vololotsoa talen'ny sekoly La Grâce de Dieu FJKM Anosy Zato Andrefana. Misaotra anao zay raha matoa mpitandrina tonga eto aminay FJKM fitiavana. Misaotra amin'ny fiaraha-miasa indrindra amin'ny fiaraha-manompo. Tsy fantatra ny andraikitrao fa betsaka. Na izany aza dia tonga ianao amin'izao andro faharoan'ny herinandro masina izao mirary ny sosiny tsara ho anao izahay sy ny ankonanao. Vita soamatsara ianao amin'ny adidy izay efa nakenao teo mason'Andriamanitra. Makasitraka makatelina tompo soava ary tsara mandrakariva ianao ho aminao aneny tompo. Dia tsika ary amaky ny salamo efa voalahatra ary hoan'izay dia isy ny hira efa voalahatra koa fa 120 dia vita ny vavaka vao mipetraka isika. Salamo 100 ka hatramin'ny 4 manao hoe zao ny zany Jehova amin'ny tompoko mipetra eo tanako ankavanana ambara-pahanaoko ny fahavalonao iteniny herinao Zion manapa eo amin'ny avalonao ero. Ny olonao dia mazoto miandro fanafia amin'ny tahaka ny andro ateraky ny maraina ho anao toponao. Efa nianina Jehova ka tsy hanenina, ianao misorona mandrakizay araka ny fanaony Melkizedeka. Amen.
fiangonana noho ny fitiavanao anay tao amin'ny Jesosy Kristy zanakao izay nomenao namonjy anay. Mankalazanao izahay noho ny antsonao anay ka nanekenao handray anay ato an-tranonao. Misaotranao izahay fa mbola miteny sy mihaona aminay zanakao ianao, ary misaotranao izay fa Andriamanitra mamindra fo sy miantra tokoa ianao, ary maharo-po sady be fiato ifamindrako. Misaotranao noho ny famelan-keloka raisinay amin'ny finoana ankehitriny izao, noho ny rahan'i Jesosy zanakao mpamonjy anay. Dia samy iasany fanahy masina anie izahay tonga eto mba handray sy hivelona amin'ny teninao, mba hitomboanay hihatsara isan'andro amin'ny fitondran-tena masina, ary ho voninahitrao izao fanompona izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay, lohan'ny fiangonana no ivavahanay toy izany. Amen. Faly miarabany ankizy sy ny tanora amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary manona ny fiadanan'ny Tompo ho aminareo. Hitsangana ny ankizy sy ny tanora anao ny iray efa voalahatra ary hisy vavaka vao mipetraka ianareo. Mivavaka isika. Jesosy misaotra anao izahay ankizy sy tanora satria hiteny aminay ianao. Dia meteza hiteny aminay ianao fa efa vonona hiaino anao izahay. Misaotra Jesosy. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay akantsika ny afatra amin'ity hariva ity dia ny Romanina 4:4. Romanina 4:4 ny andinin'ny 9. Amin'ny anaran'i Jesosy, fa raha velona isika dia velona ho an'ny Tompo, ary raha maty isika dia maty ho an'ny Tompo, koa amin'izany na velona na maty isika dia an'ny Tompo ihany. Amen. Andeha ny tantaran'i Daniela no akantsika ny afatra amin'ity hariva ity mba azontsika mandraindray izay tokony iainantsika ankizy tanora rehetra. Daniela efa fantatsika tsara ny tantaran'i Daniela satria nasaina nivavaka tamin'izay Andriamanitra izy rehefa nobaboana tany Babilôna ny firenen'ny zanak'Israely. Fa rehefa nasaina nivavaka tamin'izay Andriamanitra izy, Daniela dia nandà mandrakariva izy, tsy nety nanaiky mihitsy, norahonana fa hovonoana, tsy nanaiky hatramin'ny farany Daniela. Ary rehefa tsy nanaiky Daniela dia natsipy tao anaty laforo izay nafanaina impito mihoatra n'izay tokony namanana azy, ary ny olona izay nanipy azy tao anatin'ny laforo azy mbola tsy tafiditra akory dia efa may. Fa Daniela tao anatin'ilay laforo tsy naninona akory. Dia tena izany mihitsy le finoana sy le fijoroana vavolombelona izay nananan'i Daniela ny tiana iainantsika ankizy tanora rehetra, na amin'ny toerana manahoana,
na amin'ny fotoana manahoana na amin'ny sehatra manahoana andeha isika hijoro tsara amin'ny finoana, hijoro tsara ho vavolombelon'i Jesosy fa isika na velona na maty isika dia an'ny Tompo ihany. Tsy tokony hoe ny fahafatesana zany no atahorana rehefa misy mandrahona isika dia hiala amin'izay finoanan'i Jesosy fijoroana vavolombelona izay. Na misy zavatra miseho manahirana kokoa dia aleo mivadika, tsy mahagaga fa indraindray ny ankizy sy ny tanora mandainga satria matahotra ny dada sy ny eny, indraindray amin'ny sehatra sasany satria matahotra ny namana dia manjary mivadika amin'ilay sitrapon'Andriamanitra. Dia mba tsy ho isika ankizy sy tanora miatrika izao fotoana izao no ho isan'izany, fa na velona na maty isika dia an'ny Tompo ihany. An'Andriamanitra irery ny voninahitra fa ho amintsika izany teny izany. Ndeha hivavaka isika. Jesosy misaotra anao izahay fa tsaronay fa tena anao izahay, ka na velona izahay na maty dia anao Kristy irery ihany, satria ianao ilay efa maty hisolo ny elokay ary velona monjy anay ihany koa. Dia ataovy mahajoro izahay ankizy tanora na dia amin'ny androm-pahazazanay sy ny androm-pahatanoranay aza dia ahajoro amin'ny finoana sy ahajoro ho vavolombelonao mandrakariva izahay. Misaotra Jesosy. Amen. Ataontsika ny hira fa 520 amin'ny dimanjato. Andiny voalohany. Raha hivavaka isika tompoko. Andriamanitra renay io, misaotra anao fa afaka mankalaza ny teninao indray izahay, dia ny tenin'ny fahamarinana izay mitondra ho amin'ny fahafahana. Tompo, mangataka aminao mba ho hazava tsara ny teny hovakiana. Mivavaka izay ho an'ny mpanomponao izay hitondra ny hafatrao, ianao Andriamanitra no ampiteny azy ka hanambara aminay izay sitraponao. Ary ny fanahinao masina amenao anay tsirairay avy mba handraisanay marina ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy no hanaovanay izany vavaka izany. Amen. Miaraka mamaky sian'ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha, bokin'ny Salamo. Salamo 7:20 andininy 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Voainy vavahadin'ny fahamarinanao, hiditra aho ka hideran'i Jehovah. Ity no vavahadin'i Jehovah, ny marina no hiditra eo. Hideranao aho fa efa namaly ahy ianao ka efa famonjenay. Ny vato izay nolavin'ny mpanotrano no efa tonga fehizoro indrindra. Avy tamin'i Jehovah izany ka mahagaga eo masontsika. Hotoizantsika amin'ny famakiana ny soratra masina
ao amin'ny fanekena vaovao filazantsara araka ny Matio toko faha 1 andininy fahatelo amby telopolo ka hatramin'ny fahaenina amby efapolo. Ary ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistilo any Romanina toko faha 4 andininy fahafito ka hatramin'ny faha 1. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Mihaino fanoharana hafa koa. Misy lehilahy tompo-trano nanao tanim-boaloboka dia namefy azy manodidina ka niady famihazana tao anatiny dia nanao tilikambo ary dia nahofany tamin'ny olona mpiasa tany izany ka nandeha ho any amin'ny tany hafa izy. Ary rehefa mbiakaiky ny taom-pahavokarana dia naniraka ny mpanompony izy akany mpiasa tany handray ny vokatra. Fa ny mpiasa tany nisambotra amin'ny mpanompony, ny anankiray no kapohiny, ary ny anankiray no vonoiny, ary ny anankiray no torahany vato. Dia naniraka mpanompo hafa koa indray izy, maro noho ny teo, fa nataony toy izany koa ireny. Ary noho ny farany dia naniraka ny zanany akany aminy izy ka nanao hoe hanaja ny zanako izy. Kanjo ny mpiasa tany noho ny nahita ny zanaka dia niresaka hoe ity ny mpandova, andeha vonoantsika izy dia ho lasantsika ny lovany. Ary nisambotra azy izy ka namoaka azy teo ivelan'ny tany-boaloboka dia namono azy. Koa raha tonga ny tompon'ny tany-boaloboka, ataony ahoana moa izany mpiasa tany izany? Hoy izy taminy, ataony loza tokoa nandringanana izany olon-doza izany. Ary ny tany-boaloboka dia ahofany amin'ny mpiasa tany sasany izay hanome azy ny vokatra amin'ny fotoanany avy. Hoy Jesosy taminy, tsy mbola novakianareo va ny teny ao amin'ny soratra masina hoe ny vato izay nolavin'ny mpanao trano dia izy no efa natao fehizoro, ary tamin'i Jehovah izao ka mahagaga masontsika. Ary noho izany dia nilazaiko aminareo hoe esorina aminareo ny fanjakan'Andriamanitra ka omena izay firenena mahavokatra ny vono. Ary izay potraka amin'ity vato ity dia ho torotoro, fa nazovy ny anjerany dia ho mongomongo. Ary rehefa ren'ny lohan'ny mpisorona sy ny fariseo ny fanoharana nataon'i Jesosy dia afantany fa ny tenany no nilazainy amin'izany. Dia nitady hisambotra azy izy, saingy natahotra amin'ny vahoaka satria nataony vahoaka ho mpaminany Jesosy. Fa tsy misy oloko ho an'ny tenany isika, ary tsy misy maty ho an'ny tenany. Fa raha velona isika dia velona ho an'ny Tompo, ary raha maty isika dia maty ho an'ny Tompo. Koa amin'izany na velona na maty isika dia an'ny Tompo ihany. Fa izany nahafatesan'i Kristy sy nahavelomany indray mba ho tompony maty sy ny velona izy. Fa nahoana ianao no mitsara ny rahalainao? Ary nahoana kosa ianao no manao tsinotsinona ny rahalainao? Fa samy iseho eo analohan'ny fitsaran'Andriamanitra isika rehetra. Fa voasoratra hoe raha velona koa aho Jehovah, ny lohalika rehetra andohalika amiko, ary ny lela rehetra hideran'Andriamanitra. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen.
ho anao ilay malalan'Andriamanitra voantso ao amin'i Kristy Jesosy ho aminao ny fiadanana ary dia ampifaliana no azahoana mizara ny afatra sakafom-panahy ho antsika mpianakavin'ny finoana amin'ity takariva faharoa amin'ny fanarahantsika ny lalan'ny azo fijaliana ao anatin'izao herinandro masina izao mbola ao anatin'ny vanim-potoanany karemy fandinihan-tena ary indrindraindrindra amin'ny ainantsika ny lohahevitra hoe velona ny tompo izay andrandraina izany tsy ho ela amin'io paska amin'ny alahady io dia omenantsika ry avako ny lohahevitra hoe ny vato izay no lavin'ny mpanao trano dia izy no efa natao fehizoro. Hita izany ao anatin'ny filazantsara izay novakiana teo nefa izay anambaran'i Jesosy an'izany dia eo indrindra ny fahatsiarovana izay voasoratra ao amin'ny salamo indrindraindrindra ihany koa arak'izay novakiana teo. Raha manomboka amin'ity alatsinainy ity ary isika ry havana dia velatra manoloanantsika tokoa ny tenin'Andriamanitra izay entintsika ho fitaratra andinihantsika tena. Misy tononkiratsika teo izay milaza hoe mandrakarivotsika mety mahita ny hafa fa isika mihitsy no andeha manoloana ny tenin'Andriamanitra dia isika no tsy ho faly hijery ny sombika azo eny amin'ny hafa fotsiny fa tena andray hoe inona ny ambaran'izany tenin'Andriamanitra izany ho anatin'izao herinandro masina izao amin'izao viandran-drako ny paska izay atsiarovana hoe velona ny tompo tena velona ho amiko ny tompo araka izany fampianarana nambara teo hoe izaho koa velona na maty koa aza dia ho an'ny tompo mandrakariva. Tsy hanamary tena ho isika fa tena hiomana hiatrika ny paska. Mandrakariva manko misy ny olona eny amin'ny tontolo eny rehefa antaniana hoe ho avy ny paska zay efa miomana ka zay rehefa mba ny paska zay any apefy zay any Manambato zay any Atsirabe fa inoko fa isika kristianina dia tena hiaina tokoa an'ilay hoe ahoana ny omanana ho amin'ny paska fandreseny. Tsy misy ny alatsinainy paska raha tsy misy ny paska izay ankalazana ny fandresen'i Jesosy Kristy. Ary dia izany indrindra no entintsika hoe tiana ny ho arovan'Andriamanitra manoloana ny zavatra maro samihafa mifamaofao iainana ankehitriny. Ny paska tamin'ny andron'ny zanak'Israely nanehoana hoe nisy ireo loza samihafa fanarovan'Andriamanitra izay rehetra azy raha oharina amin'ireo Egiptianina tamin'izany vaninandro izany. Misy endrim-pandringanana maro ry havako amin'izao vaninandro izao fa mba hatanteraka ny tanan'Andriamanitra izay hiaro antsika dia hiainana ny lohahevitra omenantsika izao amin'ity an'ity dia izany hoe ny vato izay no lavin'ny mpanao trano dia izy no efa natao fehizoro. Izany moa no hita fanoharana anankiray eto amin'ity filazantsara ity. Nisy ny fihetsika-ireo izay heverina hoe lohandohany, lohan'ny mpisorona, mpanora-dalàna, fanandrina tamin'i Jesosy izy ireo kanefa dia izany indrindra no entin'i Jesosy naneho amin'izy ireo ny toetrany. Anehoan'i Jesosy hoe mandahan'i Jesosy izy ireo ary hita mihitsy fa hanolotra an'i Jesosy ho faty. Andeha omentsika fizarana anankiroa izay fandraika indrindra amin'izany lohahevitra atolotra antsika izany. Ka ny anankiray raha lazaina hoe misy tokoa ny vato lavin'ny mpanao trano, manahoana isika? Ny anankiray voalohany izany fizarana anankiray dia izao hoe toy ny ahoana moa ny fiainan'ny kristianina raha Jesosy marina no raisy no vato fehizoro. Tsy anisan'izay mandahan'i Jesosy toy izany zany izy hoe lavin'ny mpanao trano fa raisy no vato fehizoro. Toy ny ahoana ny fiainany isika kristianina raha izany tokoa. Ary mojelentsika eo amin'ny tapany anankiray manaraka dia ny hoe mitondra inona ho antsika ary ny fananana an'izany Jesosy ho fehizorontsika izany.
raha ilay anankiray voalohany ry havana dia milaza hoe ahoana tokoa mety tsika mandidy-tena ny fiainantsika kristianina raha mandray tokoa hoe Jesosy ny fehizoro. Tsara moa ny somary manatsidika kely hoe fa toy ny inona tokoa moa ny antony ilana ny vato fehizoro na ny fehizoro, inona no antom-pisiny izany. Voambolana anankiray izy io izay tena mazava amintsika malagasy eo amin'ny fanorenana trano, dia tsy maintsy misy ilay vato fanorenana ka io no alatsaka melohan'izay zavatra rehetra ho atsangana eo, ary dia eo amin'ny zoron'ny trano ao aoriana ao fantatry ny malagasy ny asa sy ny hevi-dehibe avy amin'izany, fa tsy ahajorona inona ho mafiorina raha toa ka ny vato fehizorona tsy eo amin'ilay toerana tokony misy azy, na koa mety hoe efa mitsangana indray ny rindrina izay vao heverina hoe ho apetraka ny vato fehizoro. Tsy hisy ny mafiorina ahajoro. Ka dia raha miverina mamaky tokoa isika ry havana ny filazantsara, inona moa ny zavatra niseho ao tranga mahakasika nyity fanoharana, nahoana natonga ny tompo Jesosy nanao fanoharana. Eo amin'ny toko raika amby roapolo dia hitantsika ary omaly isika nanana ny filazantsara, ny hevitra mitovy amin'izay araka ny filazantsara ny Marka, fa hoe niakatra ho ao Jerosalema Jesosy, dia hitantsika fa nandroaka ny mpivarotra tao amin'ny tempoly izy dia izay no natonga n'ireo izay mihevitra fa tompona andraikitra ao amin'izany tempoly izany nahita ny heverina hoe fa efa nahoana mihitsy moa izany ny antony anaovan'ity Jesosy ity any izao fandroahana amin'ny endrika tena hafa izao. Dia nantany fahefan'i Jesosy ireo lohandohany, fa Jesosy koa nanontany azy ireo karazany namandrika azy ireo koa hoe fa ary mibatisan'i Jaona koa moa mba ohatrany ahoana, avy aiza? Dia fampidinika izy ireo, mety hoe niny tsy namaly izy, mety hoe tsy nanan-kavaly ve, ary eo indrindra na tonga ny Jesosy nanao ny fanoharana anankiroa izay eto amin'ity andininy toko sy andininy izay manoloana antsika ity. Ny anankiray moa dia hitantsika hoe misy ilay nirana hoy Jesosy dia nanaitry nefa avy eo tsy nandeha, misy ilay nilaza tsy handeha nefa avy eo nandeha ihany. Anankiray izay nentin'i Jesosy naneo nohariny amin'izay zany ny fiainan'ireto olona izay miverina fa nanaitry ho mpanompon'Andriamanitra nefa toa tsy arak'izay akory ny fiainan'izy ireo, ary tena vao mainka aza ratsy kokoa rehefa naseho natsapa moa ireo mpisorona sy ny antefany izao resaka izao rehefa oriana hoe fantatra izy ireo izy ireo ay no tena tian'ny Jesosy ambara amin'ilay fanoharana, fa izany fanoharana anankiray novakiana tamintsika izany dia maneho ratsy kokoa. Misy izay nilaza hoe tsy nanaja ny mpampiasa azy, tsy nanaja n'ilay tompony tanimboloboka, ary tena namono ny zanany rehefa nirana andray ny vokatra. Ireo teo aloha moa dia ambara hoe kapohany novonoany torahany vato izay iraka ny rany tompony tanimboloboka haka ny vokatra. Fa ny antony indrindrindra raha mijery isika hoe inona ny antony namonoana izy ireo an'izany zanaky ny tompony tany izany, dia mazava izay ambarany andininy fa 7:30 amin'ny filazantsara araka amin'ny Matteo hoe hoy izy ireo hoe ity no mpandova, ndeha ho vonoantsika izy dia ho lasantsika ny lovany. Ay izany ilay fitiavan'ilay tompony tany azy ireo, nametrahana azy ireo hiasa eo tanimboloboka, namorona sainy ratsy tao amin'izy ireo hoe tokony bodohiny ho azy ny tany sy ny vokatra rehetrarehetra. Tsy ny olona fotsiny hoe efa nisy fifanarahana amin'izay mety ho tambiny asa ataon'izy ireo, fa ny zavatra tao an-tsain'ireo ary izay ilay ambara hoe ilay lohampisorona sy ireo ilay mpanora-dalàna ilay nahita ny fahefan'i Jesosy nanadio ny tempoly, ireo
dia anisan'izay nanana n'izany hevitra ratsy izany satria nahoana moa manimba n'ilay ataontsika ao anatin'ny fonteny hoe businessn'izy ireo ao amin'ny tempoly eo na nanaraka tsika omaly misy varotra ery ampianjy ery misy fanakalozam-bola misy zavatra tombontsoa manokana isitrahany ireo izay mihevitra ho tompona andraikitra ao amin'ilay tempoly ao amin'ny filazantsara ihany ry havana ao matitoko fahavalo ao dia hitantsika hoe nisy lehilahy anankiray nisy demoni maro ireo demoni ireo rehefa nahitan'i Jesosy dia niteny hoe eny are rehefa avoakanao ihany izay dia ery amin'ny kisoa marobe andiana kisoa ery no alefaso ary dia nandeha indrimorimo ireny dia fatratra tany akady maty ny zava-nisy tsy mba ilay hoe avitra somatsara ireo lehilahy nitoeran'ny demoni tsy izay no ao-tsain'ny mponina tao amin'ilay tanàna fa izao noroahana Jesosy andany ianao mialahy eto amin'ity tanànanay ity satria maninona tondra faty antoka ao amin'ny businessny zareo Jesosy ry havana izay aseho eto koa dia hoentina amintsika amin'izao afatra amin'ity tapany voalohany ity hoe Jesosy ve mampaninona antsika eo amintsika tsirairay manelingelona antsika eo amin'ny fiainana izay zavatra tiantsika atao ve sa Jesosy izay tena ekena sy raisina mitaha antsika momba antsika amin'izay rehetra atao sy efa ampanantenany sao dia misy mieritreritra manko hoe manjary ohatrany voafehifengy rehefa kristianina to tsy afaka manao an'izao ony to rehefa dekona ony dia tandremo sao dia misy varotra n'le zavatra ohatra izao nefa reny izao tena zavatra mandeha tokoa amin'izay mety fidiram-bola samihafa rehefa fety kristianina ony dia tsy mahazo asiana ny toy izao nefa reny tena mampalaza rehefa misy ny fety mahatsiaro ve ny kristianina hoe voafeh amin'izay rehetra mety heverina ho hevitra ketriketrehana sa mahatsiaro hoe tena momba ray io Jesosy io tokantrano kristianina tsy hitovy amin'ny tokantranony olona rehetra anjakany mety ho fampirafesana sy ny zavatra tsy maro samihafa fa voafehany didin'Andriamanitra tsy azo ampisaran'olombelona manao ahoana manoloana an'izany mahatsiaro ve sika hoe manelingelona koa zany Jesosy zany mpanafaka ve amin'izay mety ho fatipatotra Jesosy izay inontsika sa heverina fa vao mainka mitondra vesatra fa sairanana rehefa manaradia any anatin'ny fiainany sampana tsirairay isika dia misy izay adidy samihafa any misy fahafoizana fotoana any misy fahafoizana ny zavatra maro samihafa ny fafinaretana sy ny rendrarendra samihafa fa efa nanolo tena dia rendretreny moveveritsika hoe fahafahana sa Jesosy manembatsembana fa inoko ry havana fa na dia eo ny firotorotoana samihafa eo tany-boloboky ny tompo dia sanatria tsy isika no na hoe ndeha ho vonoantsika ho atsika ny lovany ireo lohampisorona moa ny antefan'izany fanoharana izany satria simba ho isika ilay kajikajy izay tiany ho fanjakazakana tao amin'ny fiainan'izany fitantanany ny tempoly izany anjara fiandrasany ary izany mahatonga ny Petera ao amin'ny Petera voalohany toko 5 manafatra ho an'izay hitandrina ny ondrin'Andriamanitra hoe aoka mba tsy ho mpanjakazaka amin'izay anjara fiandrasana ary dia mety efa amintsika izany isika mety ho izay mpitandrina mety ho tompona andraikitra any amin'ny sampana tsirairay avy eo amin'ny anjara fiandrasana hoe hiezaka mandrakariva amin'izay fitandremana ny ondrin'Andriamanitra tsy ho amin'ny fanjakazakana fa ho aminy izay araka ny sitrapon'Andriamanitra ary dia isika moa amin'izao vaninandro izao tsy hoe misy hoe ahoana moa no hamantsika an' Jesosy indray tsy izay tsy tahaka izay ny ainana tamin'izany vanim-potoana izany fa eo amin'izay fiainantsika nisy fanekena maro samihafa ny tanterahantsika na tamin'ny
no raisina ho mpandray fanasany tompo izany avereno tadina kely re zao avy no fanekeny mpandray rehefa nanolotra ny zanaka ho atao batista zao avy ny fanekena natao rehefa nanatanteraka ny fitondrana ny tokantrano ho amasinina dia nahatsiaro reny fanekeny reny rehetra ireny ny tsy fivadiantsika dia ireny tokoa no heverina hoe tena fizorantsika marina amin'ny fanarahana hoe tsy andeha hamono ny zanak'Andriamanitra intsony isika ary indrindrindra ny fandraisana azy ho vato fehizoro araka nambara hoe raha ilay vato indray tsy eo amin'ny toerana tokony isy azy tsy ilay vato no mipetraka mialoha dia toy izany koa isika rehefa misy zavatra ho tanterahantsika eo amin'ny fiainantsika tsirairay tena Jesosy veloha ny fehizoro tena efa noentina teo aminy veloha samy eritreritra hoe efa complet daholo amin'ny fitaovana dao hanorina ny toy izao efa ananana daholo ny toy izao dia mizotra arak'izay fotsiny fa izay fifampiresahana amin'ilay Jesosy tompo dia izay atao priorité eo amin'ny fiainana sy izay rehetra atao izay no ma Jesosy vato fehizoro azy fa tsy hoe fitadiavana tombotsoa mikatsaka fotsiny an'izay mety ho voninahitra samihafa no anatanterahana ny fanompona ary dia tsy menatra ho vavolombelon'i Jesosy Kristy isika iampita amin'ilay faharoa ary isika ry havako izay hoentintsika tokoa mijery hoe ahoana kosa ary moa raha mikely aina isika mametraka ny Jesosy vato fehizoro dia inona ary izay mety omeny tompo antsika ao anatin'izany nahoana no kely aina amin'izany isika dia mario tsara ry havana fa reo izay lohandohany teo amin'ny fivavahana jiosy ireo tsy voaeto amin'ity toko sy andininy anehoany Jesosy fanoharana ity akory no voatsindrona amin'izay fampianarany Jesosy efa imbetsaka izy ireo araka ny soratra masina rehefa mamaky isika izy ireo tena mpendraikitra ny zava-masina ao amin'ny tempolo mihitsy mpendraikitra an'izay zavatra heverina ho masina satria ny tempolo tamin'izany vanano izany ankoatra n'izay rindrina sy ny lafiny rehetra hazo sarobidy nanaovana azy dia misy takelaka volamena mipetaka eny amin'ny rehetrarehetra eny tena tompona ndraikitra amin'ny zavatra rehetra ankoatra n'izay fahamasinana hoe fiaran'ny Jehova mirakitra ny didin'Andriamanitra kanefa manoloana an'izany dia hita tokoa hoe toa nandeha fahazarana fotsiny sisa toa fanompona tsy araka an'izay efa nametrahan'Andriamanitra amin'ny fahamasinany tokoa fa izay hevitra azahoany tombotsoa ary izany na tonga ny Jesosy nanadio ny tempoly dia izy ireo moa no ambara hoe mamono ilay zanaky ny tompony tany mboaloboka ka ny fanontaniana napetraka Jesosy tamin'izay niaino azy dia hitantsika manao hoe ao amin'ny andinin'ny faha-efapolo raha tonga ny tompony tany mboaloboka ataony ahoana moa izany mpiasa izany mpiasa nanao an'izany toetra tsy mendrika toy izany dia mazava ny valiny ataony loza tokoa ny andringanany izany olon-doza izany ary ny tany mboaloboka dia ahofany amin'ny mpiasa tany sasany izay anome vokatra ho azy amin'ny fotoany avy eto moa ry havana dia araka nambara hoe avy any amin'ny Salamo 7:1 nefa maneho taratra sahady an'izay hitranga eo fiainany ilay zanak'Andriamanitra fa izy kosa dia milaza mihitsy hoe hoesorina amin'izy ireo ny fanjakan'Andriamanitra ary dia omena izay mety ahavokatra fantatry ny lohan'ny mpisorona izany hoy isika teo hoe mietefa amin'izy ireo mihitsy izany fanoharana ataon'i Jesosy izany ka ho toritory sy mongomongo ireo efa nanana teti-dratsy hisambotra an'i Jesosy eny ry havana izao sy ianao izay tonga tokoa amin'izao iarahana manaraka ny lalany azy fijalian'i Jesosy izao dia omena izany tenin'Andriamanitra izany antsika mandini-tena hoe mandahy sa manaiky an'i Jesosy ho vato fehizoro tsy misy ny eo anelanelany fa rehefa manaika
dia tena manaiky tanteraka. Tsy misy koa fa rehefa hoe nanda dia nanda fa tsy misy hoe za aloha ohatra indraindray ohatra ny manaiky ihany fa le lafiny ohatr'izao ohatra ny sarotra be, marina fa sarotra tokoa. Misy koa no mihevitra hoe fa mafy izy, tsy mila n'izany fehizoro zany intsony, tsy mila miankina amin'izany, tsy matahotra n'izay zavatra ho avy, satria zavatra ho avy mbola tsy fantatra kory hoe tena misy marina ve zany, hoe ho toritory sy ho mongomongo. Ary zany hoe tsika mandiny tena mba tsy ho anisan'izay manday isika an Jesosy. Dia fantatra fa ambarany soratra masina mazava, ambarany Jesosy fa miandry an'izay rehetra manao tsinotsinona n'izany fehizoro Jesosy izany, ny fandavona sy ny fahavoazana lehibe. Fa isika kosa zany izay heverina sy inona hoe tena mandray azo fehizoro, tsy manao azy akilabao na manao azy hoa eny anjoronjorony amin'ny fiainantsika fotsiny, fa tena mametraka hoe tompoko sy mpamonjy dia inona fa tsy ho any amin'izany fahavoazana sy ny loza lehibe izany, tsy ho any amin'ny famaizana mahatsiravina. Andeha ry havako ahay misafidy isika, hatrambo alohany Andriamanitra tsy mba nanery fa manolotra fotsiny izy ho an'ny olona izay nohariany hoe aza hoaninao le voan'ny sa, aza hoaninareo. Ary mbola milaza koa azy izy aty amin'ny Deutéronomie 7 hoe apetraka eo anoloanareo ny inona moa izy, ny fiainana sy fahafatesana, le misafidiana fiainana. Ary toy izany koa ny hoe ny fitahiana sy ny fanozonana. Hatramin'ny voalohany Andriamanitra tsy mba nanery. Ary na Jesosy rehefa milaza amin'ny Apokalipsy eo, indro mijoro eo ambaravarana, dia maninona izy aloha? Mandondona. Tsy tonga izy dia hoe tsy maintsy mandray ahy ianao, fa ho an'izay miaino ny feony dia ianao no misafidy, voainao sa tsy voainao, dia izay izy vao miditra ao amintsika. Dia izany no anolorany teniny mandraka izao ankehitriny izao, mbola izy manambitamby. Ny mpamonjy mitady fihavanana aminao irantsika izany, izy manambitamby fa tsy manao anterisetra izy. Dia Jesosy vady fehizoro, izany ry havana no nomena antsika mba tsy ho anisan'izay hoe lohampisorona isika izay nanao tsinotsinona, vato no lavy ny mpanao trano. Ireo lohampisorona sy ireo mpanoran-dalàna ny tena azo heverina hoe tompony izany fanaovana ny tranon'Andriamanitra fitandremana, nefa izy ireo indrindra nanao tsinotsinona ny Jesosy. Fa isika kosa dia misafidy malalaka ankehitriny mba tsy hitondra loza fa fiainana, tsy hitondra fanozonana fa fitahiana eo amin'izay rehetra tanterahanao, satria Jesosy no avelanao hitarika anao amin'izay rehetra tanterahanao. Ary dia farandriavana ambara tokoa hoe tsy matiantoka izany mandray an Jesosy. Tsy mbola nisy mihitsy kristiana hoe zahatra amin'ny vavahako tena matiantoka mihitsy, tena nanenina mihitsy, tsy fotoana very maina ny lanianao amin'izay rehetra anjara fanomponao. Ary tsy herikerika foana isika ao anatin'izany, tsy hanara-po koa amin'izay mety eny amin'izao tontolo izao, na hitsiritra ny hafa fa voavoaka ny isika izao rehefa avy dia ny olona rehetra mandehandeha, tsisy mieritreritra n'izany hoe dia hivavaka eny amin'ny arabe rehetra. Eo akaiky eo izao dia misy bara be dia be, feno reny, rehefa alahady hariva feno reny. Fa izao isika dia efa nanolo tena tsy herikerika. Ny olona sasany mikipy tsy mihaino akory an'izay toriana amin'ny toy izany, mikiry manao ny ratsy hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny fitomanina 9 hoe satria tsy valiana vetivety ny ratsy atao, dia izany mikirizan'ny fon'ny olona. Fa ianao kosa efa nisafidy hoe Jesosy ny vady fehizoro, mbola ho avy ny hampamoaka ny ambarany tenin'Andriamanitra araka ny Romanina novakiana, dia iseho anatreha fitsaran'Andriamanitra isika tsirairay avy. Mety misy mieritreritra hoe marina, izany ingeny mahatonga ny olona tsy mety ino, satria iza moa no miverina avy any hoy izy nahita ny tantaran'izany. Fa Titosy anambaran'ny Paoly apôstôly hoe Andriamanitra tsy mba olombelona andainga, hatrizay nahariana izao rehetra izao dia tsy mbola nisy amin'Andriamanitra ny mandainga.
fa izay ambarany aminao a tanterany aminao fa izay angatahany aminao kosa dia ny ametraka azy a hoe vaty fehizoro eo amin'ny fiainanao eo amin'ny fiainana tokantranonao amin'ny asa mandrara taonao ny fanomponao ary dia notahina tokoa izay rehetra mahatoky a izany tenin'Andriamanitra izany sy miaina amin'izany ho voninahitr'Andriamanitra. Amen. Izao dia hitsangana ny SLK ny sekolelady sampana taronakisaina zokony anatanteraka ny anjara hira efa nomanina izy ireo. Hivavaka isika. Tompo isaoranay ianao no ny amin'ny teninao, azonay mandin-tena ao anatin'izao karemy izao. Misaotra Tompo fa tsy avelanao hijery ny hafa na ho mpanamary teny izahay, manoloana ny sitraponao. Nampatsiarovinao anay tamin'ity andro androany ity indray, izay tokony iainanay kristianina satria efa nandray anao Jesosy fehizoro ny fiainanay izahay. Tompo nampatsiarovinao anay fa tokony hanaraka ny sitraponao Andriamanitra ny fiainanay, fa tsy ho amin'ny fikendrena tombontsoa no iainanay eo anivon'ny fiangonana sy ny fiarahamonina metrahana ao anay. Tompo, tsy ho mpanelingelina ny fiainanay ianao fa ianao mihitsy no loha laharana eo amin'ny fiainanay, ka amin'ny zavatra rehetra ataonay dia ianao no tena fehizoro mba hitondra fitahiana sy fahasoavana eo amin'ny fiainanay. Fa raha tsy mandray izany mahafehizoro anao Jesosy Kristy izany tokoa eo amin'ny fiainanay izahay, dia hiara-ny fandringanana avy aminao Andriamanitra sy ho tratry ny fahavoazana sy ny loza be tokoa. Tompo,
efa nanao safidy teo anatrehanao izahay. Olombelona ihany anefa izahay ka na dia efa nisafidy ny anjara tsara azy, dia mbola mivily tsy manaraka izany sitraponao izany ihany. Tompo, manavao ny fanoloran-tenanay indray izahay ankehitriny, hanaraka ny sitraponao Andriamanitra. Tena hanao anao Jesosy Kristy ho lohalaharana eo amin'ny fiainanay, sy ho zava-dehibe amin'ny fiainanay. Tsy ho mpanelingelina ny fiainanay tokoa ianao, fa ianao no ilay Andriamanitra ivo ny fiainanay manontolo, ka izay rehetra tanterahanay dia noho ny aminao Jesosy Kristy no hanatanterahanay izany. Tompo, ankehitriny izahay mitondra ny etaentanay eto anatrehanao, mangataka izahay amin'izao herinandro masina atrehanay izao. Ianao no tena hanavao ny fiainanay tokoa, ka tsy ho fahazarana fotsiny no hiatrehanay izany, ka hanjary ho faty antoka eo amin'ny fiainanay ny hiatrehanay izany. Fa tena handray ny fanavaozanao Andriamanitra tokoa izahay, ka ho tena tafahomana, ampo sy ampanahy hiatrika ny fandresenao Jesosy Kristy ny fahafatesana. Tehirizo ary izahay Tompo, fa tsy mahay mitahiry ny tenanay sy ny fanoloran-tenanay eo anatrehanao. Dia apetraka eo am-pelatananao ny fotoana rehetra tanterahanay ao anatin'izao herinandro masina izao. Mahatoky izay fa hiasa ianao ary ampahery anay. Hitaonanay mandrakariva ihany koa ao anatin'izany herinandro masina izany. Tsy ho amin'izao voalohany izao ihany no hahatongavanay maro, fa mandritra izao herinandro izao. Dia ho tapa-kevitra sy vonina mandrakariva izay hiaona aminao eto amin'ny tempolinao. Apetraka eo am-pelatananao Tompo ny fiainanay, mangataka manokan'izay ho an'ny mpitandrina izay napetraka ao hiasa hikarakaranay ara-panahy ao anatin'ny tsy fahasalamana ankehitriny. Ianao no hijery azy ka haninjitra ny tananao mahery, hanasitrana azy ianao, mba azony miatrika anjara fanompoana izay efa niantsonao sy nifidiananao azy. Mahatoky izay Tompo fa amin'ny fotoana efa notendrenao Andriamanitra, dia ho tafahoana amin'ny fifaliana indray izahay. Apetraka eo am-pelatananao ny asa rehetra tanterahana eo anivon'ny fiangonana, ny tompona andraikitra rehetra, birao-piangonana, ny dekona sy ny lola rehetra, ny biraon'ny sampana rehetra, ny kristianina rehetra ao anatin'ny sampana sy ny sampanasa, fa indrindra izay rehetra miombona ao anatin'izao fiangonana izao. Ianao no omba sy tahiranay mandrakariva. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay ny vavakay, sy ampiombonanay izany vavaka izany amin'ilay vavaka efa nampianariny anay manao hoe: Trainay izay ny an-danitra, ho amasiny ane ny anaranao, tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio izay anasazy ao anay, ary mamela ny elokay, tahaka namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra amin'ny mandrakizay. Amen. Nampiorina ny finoantsika indray ny Tompo Andriamanitra, enitsika teo ka andeha iarahantsika manonona ny fanambaram-pinoana laharana faharoa. Isika minan'Andriamanitra, Kristy mpanao ny lanitra sy ny tany, ny rehetra mahitana antsika, Kristy Tompo ray sady manitra ateraky ny ray takony navamitsavy manitra mpamin'Andriamanitra ateraka fa tsy natao izy narina izy tamin'ny marivy mbola tamin'ny azazali sangana araky soratra izy miaka tao any petraka
isika mila fanahy masina tompo sady fanome aina izay avy amin'ny ray sy ny zanaka ka hitsaona sy ankalazaina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka izy dia tena nampaminany isika mila fiangonana iray masina miorina amin'ny fanambaran'ny apôstôly ary manerana tontolo izao isika manaiky ny batisa iray famelan-kely sady manantena ny fitsanganany maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Izao sika ry havana dia tonga eo amin'ny hoe tsara ho fantatra. Toy izao ny fidiran'ny fiangonana mandrisy ny herinandro masina sy Pasika. Ny alatsinainy masina hatramin'ny zoma masina dia amin'ny 9:00. Ny alakamisy masina dia izy fidirana indroa ka ny voalohany dia amin'ny 12:00 atoandro ary ny faharoa kosa dia amin'ny 9:00. Samy misy fandraisana ny fanasan'ny tompo. Amin'ny alahady Pasika 20 avrily dia miditra amin'ny 9:05 ny fanompoam-pivavahana voalohany ary amin'ny 7:00 sasany ny faharoa. Ny sampana tompona anjara alatsinainy sampana lehilahy kristiana seko lehilahy ary nisy tekazozy nataontsika izao. Ny hitondra ny hafatra dia ramatoa Zafindramiara Bolotsoa mpitandrina. Talata Safifa sy ny Dorcasy ary ny FKMVF. Ny hitondra ny hafatra dia Andriamatoa Rakotonorina Soa Hubert mpitandrina. Alarobia VFL sy ny STK Zandriny Sampaty. Ny hitondra ny hafatra dia Andriamatoa John Narson Ramahanarivo Anja Asiniony mpitandrina. Zoma SVM sy Tsantan'ny Fitiavana ary FDL. Ny mpitandrina Ramangarivo Manoa no hitondra ny hafatra. Manelalelana ny hira ataon'ny sampana sy fikambana. Toy ny fanao isan-taona dia mahatsiaro ireo olon'ny fiangonana isika ary manolotra fanomezana ho azy ireo ny alahady Pasika. Koa misy ny fandraisana fanomezana isan'andro mandritry ny herinandro masina. Ery amin'ny paravan ery aoriana no anatanterahana izany. Andriamanitra rery ny voninahitra. Ho tanterahany tompo amintsika rehetra ny tsodrano izay atolotra amin'ny anarany Jesosy Kristy. Hitanao ne Jehovah ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao ne Jehovah ka hamindra fo aminao, ary hanatratra ny tavany aminao Jehovah hanome anao fiadanana. Amen. Mazao toerana ry havana anao vavaka mangina metrahana ny fiainantsika eo amin'ny tompo indray. Man'Andriamanitra ireriany ny voninahitra amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary fanahy masina.